androany zany zay dia tonga nametraka ny atao tantaratasy ny PLD ho an'ity taona ity satria faharoa taona anay reto eto Madagasikara nametraka ny déclaration d'existence ny rapport d'activité anay nanomboka décembre 2015 ka hatramin'izao volana mars zao ary ny fisinay amin'ity taona 2024 ity nametraka koa zay ny atao tantaratasy angatanay ho mpanohitra eto amin'ny firenena marihana fa zay dia manamafy ny démocratie misy ny républicaine misy ny démocrate zahay dia maka ny idéologie ny libéral démocrate noho izany dia tsy miditra anatina vondrona mihitsy ny PLD na ny vondrony alliance républicaine de Madagascar zany na ny vondrona politika hafa koa vonona mitondra ny hoe valeur ny libéral démocrate taorinan'ireny COP 21 reny tao anatrehan'ny fahantrana misy eo anatrehan'ny fahatsapana fa ny antoko lehibe telo ny HVM sy ny TIM sy ny MAPAR dia miaraka ihany ary tsy mety mijoro mihitsy ny atao hoe mpanohitra eto amin'ny firenena mametra-panontaniana zay no avin'ny malagasy ary izy rehetra nefa efa samy mivonona ho amin'ny fifidianana 2024 dia hitanay fa misy lesoka lehibe zany ny fijerevana ny fiainana andavanandron'ny olona mihitsy rehefa nikajikajy politika ho an'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny afaka roa taona no mibahana amin'izany hoe fanaovana politika izay koa dia mametraka fa misehatra tsy miankina sy ny olona mitady ny vola ho an'ny isan'andro dia mila mpitosika satria ny firenena malagasy dia tsy afaka andray an-tanana ny fiainan'ny daholobe ka hiditra amina hoe ny firenen'ny fanjakana no mamevatsy ny malagasy eo zany misehatra tsy miankina dia izay toananay be lehibe amin'ny fomba ahafahany misokatra sy mivelatra ary mitondra ny fampandrosoana ho an'ny malagasy ny toananay be lehibe misy ny joueur politika apetraka izany hoe mpanohitra ary zo mety hoe maro ny mpanohitra mivondrombondrona miaraka isosy fa nenay mpanohitra mampandroso mitondra ny teny mitondra ny kritika fanarenana na fomba fijerinay ny fomba afaka mahanany olana tsy hitovizana amin'ny mpitondra kehitriny ary koa mametraka ny hoe fahafahana isam-batan'olona ny fananana ny tany ny fahafahana ara ekonomika ahafahana miala amin'ny tena fahantrana ny tena mamaika ana reka nataoko anao tao dia zao ny amin'izao satria izay indrindra mahatonga andreo toko lehibe anankitelo tsy hitanao izy na mpanohitra inona fotsy izy hoe miaraka ao zay fa zay ozy izy tsy menatra mihitsy ny rehefa misy tsy mety dia mikritika amiko zany tsy fomba fanaovana politika rehefa mipetraka ny rafitra mipetraka ny lalàna tokony mahay misafidy ianao dikan'izany zany mitovy amiko ny vina ny HVM ny TIM sy ny MAPAR mitovy ny vinany matoa izy miaraka ao anaty gouvernemanta ka inona moa zany no andrasana amin'ny 2018 mametraka koa fa ny filoha ankehitriny bazy ny MAPAR anie no nandany azy ka rehefa misaraka amin'ny MAPAR izy ohatran'ny prime ministre grika ihany io lany ny prime ministre grika manao politika rehefa tratran'ny crise Grèce dia manao politika vaovao izy dia niveriny izy hoe lanio indray raha mety amiko ity politika ity asa misy lesona afaka sotominy izay manana eritreritra angamba ny tiako tenenina amin'izany zany zavatra rehetra zany no tsy mampandroso satria rehefa hikajikajy zany tsika amin'izao ny 2018 dia nietsika rehetra atao sy ny vahaolana rehetra atao dia iarovana ny tena iarovana ny mety ho ekipa ny tena ary hikajikajiana ny fandresena amiko mbola tena tsy any mihitsy satria ny zavatra andrasan'ny malagasy tsy izay loatra